SF Radio. Tantara mitohy nosoratany Nicolas Rakotomanana. Ovelomin'ny tapaporoana tsy toerina olona Christophe Rabiarimanana. Miaraka amin'ny Saoly Tatiana Mandray feo ny Tina Rakotomalala. Nandrindra lafin'ny teknika Dida Montero. Tompona andraikitra sy mpanantontozy tapaporoana. Fetra, fa andeha hiarina ho aiza amin'ity andro alina moa ty ianao ty e? Andehako. Andeha? Andeha ho aiza? Tsy maintsy mandeha ary onja. Tsy misy hanina hohanina angatsika. Fetra, tsy eken'ny saiko mihitsy izany kasainao atao izany ka? Eny e, ka na za koa zangery onja tsy manaiky e. Saingy tsy maintsy raha te hihinana sy hitafy toy ny olona rehetra e. Tsy ekeko kosa ary Fetra. Raha halatra no hinanako dia aleoko misafidy maty refony anohanana eny foana. Raha halatra no hitafiko dia aleoko mitafy vorokitsay eny foana ary Fetra. Ehe, tsy mety ry izany ry onja. Fa te ho faty ve ianao e? Anao ahoana hoy ny reninao raha mahita anao amin'izao ianao mahia kely izao. Nefa tovovavy nofosana sy tsara tarehy nalaiko teo aminy. Takatra ny sainy izany e. Isika anie tsy misy miasana dia ny anankiray amintsika azy e. Ka ny fahatakaran'ny sainy izany mihitsy no mitarika azy amin'ny medisiny ahy. Tsy maintsy hiteny mantsy izy hoe averenao ty ihany ny zanako rehefa tsy velonao fa aza-pijaliana toy izao. Na izany kosa aza very Fetra dia asa ratsy no hamelomanao ny ankohonanao. Ka raha izany moa no misy maninona e? Azafady kosa ary Fetra, tsy izaho mihitsy ny andeha hihinana ny alahelin'olona. Nefa ry onja dia tsoriko aminao fa efa ela ianao no nihinana. Ory Fetra, vokatry ny asa fangalarana daholo ve reny vola hoentinao ato-tokantranotsika ireny? Onja, tsy mangalatra izany ny filaza azy e. Mba makantsian'ny tena fotsiny ahafahana mivelona. Tsy lasa andro Fetra, tena tsy lasa mihitsy fa matory ianao ka. Raha tia moa ianao ka tratran'ny olona any ka maton'ny olona any dia aiza izany ny tany alehako? Aza mieritreritra an'izany aky malala. Aza mivaky loha amin'izany ianao. Sady zange tsy dia hoe tsy ho laharain-dahany akory e. Mbola miarakaraka amin'ny zalahy fotsiny aho dia mahazo kely e. Indraindray aza miandro ny entana sy ny akanjon'ny zalahy fotsiny no ataoko fa tsy mandeha mangalatra. Ka tsy mety izany ary Fetra. Tsoriko aminao fa izay naman'ny ambolambo dia ambolambo, izay naman'ny mpangalatra dia mpangalatra ihany koa ny filaza azy. Ka tsy misy azoko atao angery lonja malalako e. Miala tsiny ary Fetra, tena mivalo aminao mihitsy fa tsy afaka nirapetsapetsa mpangalatra izany dia inona ary izany no ataoko e? Aza atao an'izany moa ry onja. Mbola veriko ihany fa tsy fidy no ho ange izao e. Tsy fidy no ananao an'izany. Fetra, tsy misy ny tonga lafatra fa ny tena olona manam-panahy indrindra dia ny olona matsapa ny aditsony. Ny olona matsapa fa tsy mety ny nataony dia mivily lalana. Ao aky fa vonina ny vily lalana ry onja. Saingy ny androany alina avelao aloha andeha fa efa miandry ao velany eo izay ry zalahy. Maman, aty ve ianao ry maman? Ionja, fa ino ty mampikoropaka andrivo maraina e? Misy inona? Misy marary sa ahoana e? Tsy sahy mihitsy ry maman Fa misy inona ho ao mipetrandry aloha fa tantara ho amiko e. Misy inona? Lozany e, tena loza ry maman. Nalain'ny polisy tao maraina vao mangiran-drary tao nge Fetra e. Fa naninona hono ry onja? Dia tsy haiko mihitsy e. Tsy mba nisy fotoana ny fanazavana akory, tonga dia lasa ny polisy any izy. Nizay raha fampipotra sady ny ahako. Ndrimo efa rarana tsy hanambady tsy lamboto ohatran'iny mbola misisika ihany. Zaho izany vao miratra amin'ny maso jenjim-pitiavanako. Ry maman koa izany dia mbola mandatsa ihany. Olona tsy fantatra na meloka na tsy meloka akory dia atao an'izany. Adresy za indray dia tsy ampianarin-dry manavaka ny setroka sy ny tomany. Nanao tao foana tany izay mivadin-drima tombotranga izany. Manay mafy mihitsy ary maman. Raha misy izany dia mino fa noho ny tsy fanananay no antony. Dia mangalatra? Tato aminay ndry hatramin'izay tsy oronin'inona.
Zao mety alatra angamba ny velomana ko aizany tsy horofo ny pôlisy. Miverena ty ronja rehefa tsy velony a. Sa mbola andeha hitazona ny rambona akanjony an-trany amponja koa? Vadiko ane ina ry maman e. Maninona? Efa vita voady teny ambony hotely zahay ka na ankasoavana na ankaratsiana dia ho tia asana ajazy a. Mandrapatapitry ny fofonaiko mihitsy. Orionja, manetry ny vonina tanàna iray aman-dreninao ane zao ataonao zao e. Ny zanak'olon-kafa aza rehefa narina manaiky atory sy ahitsy. Ndry zanaka nateraka indray tia ny manala-baraka. Mba hazaraisina ho toy izany kosa re a. Ny tsy fitiavanareo amin'ny fetra ny betsaka ka zara aza misy mahazo azy toy izao any liana. Sisy, oviana moa ty indriny mba manaiky tenenina e. Raha nanam-pahatatahana ny vavako amin'ny fitenenana andry, angamba efa nihitatra trany am-potitsofina. Lasa lavitra loatra izany resantsika izany ry maman. Ny antony ahatongavako aty dia nampony tosy efa ty indray, tsy misy. Malalaka ny trano ato dia miverena moa ty fahazamiafy velany boka ny trosany. Aza tapahana aloha ny teniko e. Tsy angatapolo izany ary maman a. Fa andao mba hiaraka hamangy amin'ny fetritsika. Tsy manam-potoana amin'izany a raha ny anosy ny ampitso rionja. Raha amin'ny herinandro ambony angamba mety malalaka. Enao le rakotoary fetra amin'ny maksa. Eny tompoko, za mihitsy. Efa voaraiko tany amin'le komisera nanatranao teo ny taratasy mombanao a. Efa vita ny fitsirihana sy ny fanamarinana ny taratasy. Tsy maintsy nitehirizina any amin'ny pointeur zany. Ary rehefa avy nandalo tany amin'ny poste de garde dia za no mandray anao zao. Za no chef de poste mandamina amin'ny toerana misy anao ato am-ponja. Ie, dia faly mahafantatra tompoko. Fa toerana tonony ahoana moa zany no misy azy evo a? Eto tany mora aloha dia mbola mitambatra avokoa na ireo voaheloka na ireo mbola miandry fitsarana. Zany ve sy evo? Mizara enina ny toeram-pamonjana ho an'ny lehilahy sy ny vehivavy ary ny ankizy. Ny quartier A, B, C, D zay misy ny lehilahy. Ny quartier E kosa no misy ny vehivavy. Dia mahazo misafidy izay tiako hitoerana amin'ireo quartier A, B, C, D ireo ve zany sy evo sa? Tsy mahazo. Miankina amin'izay karazan-keloka nataonao ny toerana ametrahana anao ahy. Ny quartier A no misy ireo karazan-keloka tsotra. Voafonja noho ny raharaha-keloka madio. Ny ady heloka tsotra ary ireo efa nahazo taona. Zay ny quartier tokony hisy ato tompoko. Enao zao a nangalatra ny aro von'olona tamin'ny fomba feno abibiana no nahatonga anao aty. Dia any amin'ny quartier C no misy anao. Any daholo ireo voafonja noho ny heloka mavesatra toa anao. Ny mpamon'olona, ny mpanao vola sandoka sy ny sisa. Ka resy efo marina, tena tsy hoany aho ka maty any aho. Ka resy efo marina, tena matahotra sahady aho. Inona ny atahoranao e? Misy lalàna amin'ny fiazy nge mifonja rangaty. Tsy misy antony tokony atahoranao mihitsy. Na mpamon'olona aza amin'ny voafonja ray dia tsy misy ahafantarana azy mihitsy hoe mpamon'olona no fitsipika entitra amin'ny feny voafonja. Ka oka mosy efo marina. Avy eto anao savaina so dia mitondra zava-maranitra. Tsy mitondra an'izany azy efo. Avy eto aloha savaina e. Tsy misy. Bon, esory dia ataovy eto iny fekibonao iny dia miditra ianao. Dia inona sy efo no? Esory fa tsy mahazo entina miditra any iny e. Ajanony etsy. Ay, vareka toy izo zany aty amponjy. Fiarahamonina ray manontolo no fahitako azy. Misy tsena fivarotana kely toy ny any ivelany ato. Ny mponina indray dia lehilahy daholo ny aty amin'ny quartier misy aty. Lehilahy masika fijery. Toy ireny anaikitra ireny izy mianakavy izay mahita an'io. Mahatsiaro toy irery aho zany kina. Nefa moa atao ahoana fa dia izao ny vokatry ny natao e. Mbola voahora maromaro izay ny janonako teto te. Efa toy ny ray andro sahady. Vao amin'ny 3 ora tolakandro izao. Ro vina re vao hariva ny andro e.
Inona zao ny hevitra izany soany ery maneno zany? Ohatray fa toa mikoropadropaka mandeha milahatra daholo ny olona rehetra, fa misy inona ary mitondra vilia, koveta kely, sio kely daholo izy zany. Sady milahatra. Misy fizarana sakafo e zany raha azoko tsara. Leo ihany keo mandeha ho eny fa tena noana zaika. Nefa aiza moa zany sy vilia mba hitondrako ny leo rangaha milahatra fotsiny dia eny hita eo soatray le ty aza misisika kosa nama. Inona ary zany ataonao zany rangaha ty e? Manitsaka fotsiny tsy. Tena dinganitra zalahy toy ny tsy misy ahy zany. Eto anoloko eto daholo no misisika izay vao tonga rehetra. Misongona daholo izy zany fa aloha hikisaka kely etsika. Toa tonga n'ity dia koveta be mihitsy anie zany hoentinareo zany rambo e. Anga tsy mba nisy vilia kelikely tany. Ela ve ity tsy leo mangazo maina? Ny atsasakilao ihany ny atsasakilaona dia barika ray aza no entin'ny lamilahatra eto e. Mangazo maina zany ny laharany eto fa tsy vary tena aleo aho hitady an'le sefo mandamina ny toerana tokony hisy ahy iny ka tsy lasa mihitsy no mijanona ato raha ohatran'izao ny iainana. Angatahako izy mba amindra any amin'ny quartier milamindamina fa mahery setra be ny ato ka sady izy iny to mba tsotsotra raha ny fahitako azy. SF Radio. Tena tsy lasa raha sifo matahotra na ny hiara iaina amin'ireo ary aleo mba any amin'ny quartier milamindamina no mandeha. Tsy azoko atao mihitsy zany e. Efa ao ny fiarahamonina misy anao dia anjaranao ny miezaka mifandray amin'ny zareo. Tena mba miangavy rera sefo marina. Tsy maintsy ao ny toerana misy anao e. Aiza mifanerasera amin'ireo voafonja namanao ireo ianao. Ny fifaneraseranao no amin'ny aina ny fiarahamonina ty aponja e. Karaha sanatry vonon'ireo ao dia ahoana raha sefo? Sory ao anatin'ny saina moa zany rangaha ty tsy misy an'izany fa aza matahotra. Ahoana tokoa moa zany sefo no momba ny sakafo aty an-tanora aty e? Ny mangazo maina no azo antoka fa misy isan'andro e. Dia izay ihany ve? Tsy misy vary? Raha maniry ny hihinana zavatra hafa ankoatra amin'ny mangazo maina ianao dia manafara amin'ny fianakaviana izay tonga mamangy anao aty. Ka raha ny momba an'izay indray aloha sefo dia tsy misy raha no rarahin'ny fianakaviako tsy migatra taty an-tanora mihitsy ko raha tsy hoe tonga andahatsanga ary zareo. Ny vatiko ihany zao no mivaky loha amiko nefa mino fa nanoa tokony isan'andro aho izay manahirana azy ko. Dia mila miasa zany ianao raha te hihinana sady ny fizarana mangazo maina ny ray mandeha isan'andro ihany isaky ny folak'andro amin'ny 3 ora ny fizarana azy. Fa miasa ahoana moa raha sefo fa tsy azoko zangy e zao aty aponjy. Ireo voafonja rehetra hitanao ireo dia tsy misy mipetrapetra-poana zany. Ao no mivarobarotra kely, ao no mampiasa ny talentananany mba hinanany hanina. Zay eto amin'ny administration pénitentiaire dia manome fahalalahana hoe voizo le talenta. Misy ato ny tranomboky manampy sy miara-miasa akaiky manosika tan'le famoahana le talenta e. Ay ve? Dia misaotra anao sefo na mpahafantatra. Fa ahoana sefo somba azonao ampindramo vilia kely aloha akako sy hinanako mangazo fa tena nona zany ka. Misy vilia mihitsy ao amiko saingy za tsy ampindrana. Ny any zavatra lazaiko anao dia izao ihany mahaiza mifandray amin'ireo namanao voafonjy ireo any mindrana vilia ampiasaina. Ka tsy zay fa lasa aloha mbola maro koa ny asa miandry ahy. Tena lasa izy marina.
Inona moa izany fa tsy maintsy hifampiraharaha amin'reto fonjato reto ihany izany ko. Aleo fidiana ihany izay ho alaina namana sao matimaty foana ato ka. Tena enjana ny atsika amin'ny andro alina izany ka. Mangina be izany aty an-tokotany izany a. Tena tony dia tony tokoa. Ny mpiandro fonja no mivezivezy aty an-tokotany fa matory avokoa ny voafonja rehetra. Ary inona no ataon'lahy aty an-tokotany aty ry zany Tsy mahita tory ary zoky e. Ohatra Tena tery loatra le fandriana dia tsy mahazo aina mihitsy aho. Dia aleoko mihitsy aloha naka-rivotra aty an-tokotany atyko. hita mihitsy lahy hoe tena mbola vaovao be amin'ny fiainana ato. Izany letsiny tsy maintsy iainana aty a. Mila mianatra amin'ny fomba fiaina ato lahy raha te hivoaka velona ato. Mbola vao mizatra mihitsy ary zoky e. Vao mijery tsikelikely an'izay fomba aty a dia miezaka manaraka moramora eny. Izay indrindra mantsy ho any tiako teneniny. Fa ahoana ary zoky e. Fa inona tokoa moa izany no fomba fiaina tsy maintsy arahana amin'ilay fatoriana ato e. Zao ry zandry a. Ie. Mila manaraka toromarika rehefa matory aty fa tsy mitovy ny any an-trano hoe mahazo atao daholo izay fihetsika tiana atao mba hampahazo aina e. Noho ny fandriana tery no anton'izay. Ka le toromarika mihitsy ange ny tena tsy mbola haiko ry zoky e. Ny fadiana voalohany aloha dia ny matory maty. Tsy maintsy miainy foana ny sofina na dia mitipy aza amin'ny maso. Rehefa misy mitehaka dia miara-miodina miankavia. Mitehaka manaraka dia miara-miodina miankavanana indray e. Eny e, efa tsikaritro mihitsy izay fa le mamola tena manaraka le izy mihitsy ny tena mbola tsy vitako ry zoky e. Izany daholo ihany no nilalovan'ny rehetra tamin'ny voalohany koa. Saingy mbola averiko ihany fa mila fadiana mihitsy ny matory maty a. Misaotra ry zoky amin'ny toro lalana. Fetra aloha no fiantso aho. Ay fetra. Ny andray naina. Misaotra raha naina. Tsy misy isaorana ny amin'izany fetra. Tena mamirifiry be izany atsika aty izany a. Angatsy mbola hiditra montsy fandriana e. Aleo hiditra amin'izay ary dia hisisitsisika eo amin'ny zalahy ao e. Fa zao aloha aza dia zatra n'le mivoakalina toy izao ihany koa rehefa ty fa sahirana ny rehefa katoerana tory e. Sady mahatezitra ny zalahy le izy rehefa atao matetika. Voaraiko daholo izay toromarika rehetra omenao izay ry naina. Tsy maintsy ho arahako tsara fa toa mbola ho ela no iriariavana ato e. Izay indrindra le tsy maintsy sonjovina. Ary andao amin'izay hiditra fa sady mangatsika ny mamely ihany koa izany moko izany e. Fa dia efa mahery vaika toinona loatra ny fanafody gasy ny men'ilay fetriny andrity. Efa nifahana nialatra tao an-trano tao. Tsy hay koa na efa nampirafesiny nitsakitsahany hatrany an-tampon-doha. Dia mbola tia ihany mivikiviky manaty bary azy aty am-ponja. Maman izao no tokony isaina hoe sao dia mba voany tsy tia mainty amin'ny fetra ary tia za. Aiza ve ka vao nanomboka niala tany an-trano tany anaty bus efa eto ambaravarana mangy azy. Mbola tsy mitsahatra manaratsy azy ihany. Tsy maintsy miteny alonja. Jereo ange tindrira tsy lasa mozatra sy kozatana kely. Noninona noho ny fitiavana ninjy lamboty iny ihany. Miforongotona daholo ty rehetrarehetra ty. Vary, sira, menaka, akanjo savony. Mba aoka izay maman efa eto alohan'ny birao fandraisana nisika izao e. Raba tompoko. Manao ahoana? Inona no azoko anampinanareo azafady? Amangagatraka inona moa e? Izao tompoko no vadin'ny rakoto ary fetra max. Afaka mba miona aminy ve azafady? Ay, tsy maninona mihitsy fa ao anatin'ny ora famangina tsara nareo e. Efa nahazo taratasy azona mamangy? Efa nisy tompoko. Mba omeo kely hoe azafady. TRCF. Tena izy indrindra ty. Ianao ihany no mangy sa mbola misy olo-kafa? Dia firy raha misy? Tsara ho fantatra mantsy fa voafetra hotely ihany nisan'ny mpamangy voafonja ray a.
Anankiroa ihany izay ka za sy ny reniko. Mazava zay e. Misy zavatra terina any aminy ve? Ie, misy tokoa reto sefa. Tsy maintsy soratanao amin'iny carnet-iny daholo izy rehetra, aza misy adonona na sotro ray aza. Eny tompoko, efa voasoratra daholo izy rehetra sefa. Omeo aty hoe le carnet azafady. Dia ny entana rehetra koa amariniko. Ireto ary izy rehetra sefa. Mety tsara daholo reto afa-tsy tia ihany, tsy azo ampidirina ato ny fourchette. Izany hoe rehefa zava-maranitra e. Zany ve? Misaotra tompoko nampahafantatra. Mandrosoa aty ary nareo e. Dahondro maman. Ontsa, fa dia diavin-dria inona nataoko any? Andrasako eto tandria fa tsy ho an'izany aho. Andao sefa fa tsy handeha izy a. Ay, andao ary midira ianao e. Otry, ary fanga andeha ihany ty maman? Eny tokoa. Andeha ianao saijanona ary madama, tsy kilalao anie ty asako ty e. Aleo aho hiditra any any sefa. Toa tafitaky mangatsika mantsy eto ivelany eto izany. Ary andao midira raha izany e. Miandry kely eo nareo fa atsoko izy a. Eny tompoko. Eto ianao mipetraka. Misaotra indrindra sefa. Handray ty ianao rifetra. To atsotra kely sahady. Manao ny onja malalako. Ny resaka tokony atao rangaty fa tsy lozana mangala-pijery ety eo a. Manao ny maman. Misaotra anao amin'ny fahatongavana. Tsy mangatsika kosa atao tranaty sefo a. Ao ivelany eo toatra mandrivotra beko. Tsy mendrika an'izao ianao rifetra. Tsy nanao ratsy izany ianao. Tsy rionja, nanao ratsy aho. Ary tena miendrika ho azy ho sazy miatra amiko izao. Noho ny tsy fananantsika ny antony rionja. Tsy tandria izany rionja. Jiolahy io fa andaotsika andeha. Tena vitanao tokoa ve namono olona rifetra e? Vitanao? Eny e, miaika fa alatra miaro von'olona tamin'ny fomba fianao abibiana no mahatonga ho aty e. Saingy tena tsy azo hijanona ny ela mihitsy neto raha izany rionja. Efa hoe andao andeha ho ah. Aza sy tomonao alory maman. Andao. Avelao ah. Ndao ah. saingy tsy vitako izany mandatsaka ny olona izany e. Fa le namako nitsoaka izay karohan'ny polisy hatramin'izao na vita namono an'ilay tompotrano tamin'ny fomba fianao abibiana. Fa tena hoana loatra e. Inona no antony nahatonga anao indray tsy kombakomba tamin'izany jiolahy izany? Izao ianao midy aty fa izy tafatsoaka. Noho ny tsy fananantsika no antony ry onja. Mahandro fotsy lavo izao. Tsika mivady samby tsy misy anasa. Ny fianakaviana tsy nisy nijery atsika. Tsy efa tapitra ve ny ora fa mangina raha sefo a. Zay ve dia tsisy 10 minitra. Toy izy ny resaka reo mivady fa mbola tsy tapitra izany akory e. Eny sefo misaotra betsaka. Miangavy ianao ary onja. Asa telanina amin'ny ranomasina izao ty ora volamena ionatsika ty e. Fo maky mampitombo amin'ny fahoriako atao onja no mahitanao voton-dranomasina toy izao. Azafady rifetra. Toina loatra ny foko mahitanao toy izao. Dia tsy tanako ny ranomasiko. Fa ono asefa? Ahoana izay? Afaka mihaona mivadiko aty amin'ny fonja tsy amin'ny ora famangina ve a? Raha mpivady ara-dalàna nareo a, ka misy fotoana ianao tsy maintsy mihaona aminy, dia omenay alalana nareo ho fitsinjovanay mpiasan'ny voafonjany maha olona. Saingy tsy maintsy hoentinao kosa amin'izay fotoana izay ny livret de famille ho hamarin'ny surveillant général. Dia voafetra ihany koa ve izany ny firesahanay amin'izay? Voafetra eo amin'ny 10 ka hatramin'ny 15 minitra eo. Ary ato amin'ny poste de police ihany ny toerana azo anaovana an'izany. Ary tsy maintsy arahana maso ny chef de poste no miandraikitra an'izay. Misaotra indrindra sefa.
ka inona moa zany ny olana raha tonga dia matory aty mihitsy indrira izany miala tsiny fa tsy afaka manao an'izany zareo ry madama. Tia lesy ilay vilia lafa misaotra indrindra ronaina. Efa tonga namangy ahy mantsy ny vadiko sy ny rafozako dia mitondra vilia sakafo. Tsy misy isaorana letsy ry fetra. Fa tokony mba asian'la zavatra kosa atao anatiny fa tsy dia foana be ohatr' izao e. Rehefa avy eo letsy ay vao manaingina sonjo mihitsy aho zao sady tonga dia efa misy siramamy. ay kosa Efa nasaiko ny kopakopa Bernard eo ny afo. Sambatra letsy lafa mba misy fianakaviana matsiaro za angamba dia efa tena adinon'ireo fianakaviako mihitsy ny fisiko aty. Aza miteny an'izany letsy larinaina Ka zay nge letsy ny mariny. tsy maintsy mbola hotsarondro zareo fola fa aza manao an'izany. Eny vao manomboka marina ny sazany lahy ty amponja dia miteny an'izany la. Dry fa hoana le ty le taona voalohany higadrany lahy ty amponja iny ihany lahy no be mpamangy sy tsaroan'ny fianakaviana e. Fa rehefa tapitra izay dia adiny zany daholo ny tranga amin'ireo voafonja maro be ireo e. Adino tsika voafonja mba ho fampiakarana ny moraly letsy e. Fa ila tokoa moa zany zao ronaina. Firy taona ny saziny lahy ty e. Voaheloka mandrapahafaty letsy TFP. Fa inona le ty no antony nanao vola sandoka angana ro sa za tsy mpanao vola sandoka ka fa mpanao vatosoa dia nivarotra vato dia le bandy kely nasena nivarotra n'le izy no fitahan'ny olona avy any tao anatin'ny vola 3 tapitrisa 3 letsy ny vola sandoka dia zao migadra mandrapahafaty aty zao letsy zany ve letsy ronaina. Zany letsy 20 taona zay no tsy nirarahin'ny fianakaviako tsony ary za no mitady an'izay hoaniko atao tany morato miasa amin'ny alalan'ity baby foot ty letsy Fa ahoana tokoa no nahazola azy io. raha ny momba an'io indray letsy noho ny fitondran-tena mendrika nananako nandritra ny fijanonako taty amponja no nahatokisany tompon'andraikitra eto ny fialam-boly ho an'ireo voafonja ireo fa filokana sy fampitomboana an'izay kely eo an-tanana kosa ho an'ireo izay mahafehy azy io. Ohatra hoe efa mikopaka miantso antsika io letsy raha Bernard fa andao amin'izay inana n'le sonjo. Marina tokoa zany. Fa masaka angamba izao matoa izy miantso e. Andao ary ory lava reto letsy n'izay taona tazomy vetivety fa andeha kely tsy hoe malaina ny andony fatranondria akory raha miteny izany. Vola tokony anaovana zavatra fa dia lanilany any fotsiny nefa ny trano ao mba andrianao malalaka mipetraka fotsiny ao. Ka le taditrano indray ny tsy mivoako rehefa mivoako fetra aza manonofo ionja efa any ny tranony iny ny vilia sy ny sotrony aza akory tsy efa naterin-driany. na izany azy ny sasy manapetra ihany ry mamao tsy migadra mandra-pahafaty ihany zany izy fa tsy namon'olona. Eritreritry ny samirery zany raha zany ohatrandria dia mamorona fiainam-baovao mba tsy miantehatra amin'izay azo boboky ny tsony tovolahy be dia beraky ny tanàna io retsy sady le fanomanina Israindrio vadindry any ange retsy ka efa sasamy andrindry any ifery tianao ve? Ie za aloha dia tsy hanambady an'izy zany na hozonana azy na miondriny aza mampitahotra na mijery azy zay mihitsy mahavoandry ity. Aza jerena retsy ny tavany ny areny atao an-tsaina dia takona daholo izany rehetrarehetra izany sady raha solomanana arainy ange ka voalany depite teo isaky mijery vaovao amin'ny tely dia mahita azy foana tato ato izay ory mamao efa manambady ane dia maninona sanatria akory mbola mpitovo ka iresana mamao an'izany eto ny tokony heverina zao dia izay avoka hiaro amin'ny fetra sy tindritiany ahita vola amin'izany amina milion ange retsy ny vola laniana amin'izany tsy zavoka eny an-tsena akory izy ity ka azony 200 sy miaro zafo. mamao vinantinao ane fetra fa tsy olo-kafa akory tsy manambina ato an'izany ary kialan'ny ty olon-dratsy ny amiko tsy mendrika ny arovana fa sika mianakavy indray ny ariopany ato dia tsy
Eny ary aza mba zany natao resaka ataotra anato ry onja. Tsy maraina tsy hariva tsy atoandro dia fetra roa. Ahoana ny sakafony anaty bady ahe ny akanjony. Raha endrindry mandehana hevery izay findrahanao ambany rianao. Efa kaiky kokoa zao mantsy ny farany volana. Endry ary mamoa. Dia mba mikarakara koa vatana fa tondrindray tia ny tohatra ny antitra alohako raha zao no mitohy. Tsy efa mety ve zao ronaina? Meo teo jereko. Ty ary efa mety aloha raha fahitako azy tsy mbola azo itetehananana zao ry fetra. Mbola dombo be ny sisiny. tena efa reraka ihany any tsiky sy mipoka azy teo ka fa nga dia tsy misy hevitra hafa azo atao Ohatran'izao daholo ny ataon'ireo voafonjy ireo Ny sotro no amboarina ho sady antso ny forsety satria tsy misy zava-maranitra tafiditra zany ato. Enjana be nge mifanaraha-maso ato Tena tsy mbola haiko ny manao azy ko. Efa mety ety saingy mila kikisana tsara ny sisin'ilany fa tsy matetika anana zany antso dombo be zany. Tena mahita ny tsy fahita mihitsy aty amponjaka. Ao atao vainga ny izy fa be dia mpiandry fonja anie raha hitany manao an'io eo nefa aleo mihitsy anaovako azy ka aingana so voasazy eto tsika raha tratra eto. Ao mihitsy le tsy ataovy aloha. Natao vetivety io fa maka ao aterina koa nge marotoa lava io Zany ho le tsy eo ihany Tena nahavariana le tantara Bernard teo iny le hoe ahoana indray no nalasa ny sainy lahy teo. Ka ty izy hoe 15 taona izay no nikaramany ny kopa-kafo teoko. Ohatrany tsy mampino izy mihitsy hoe zany ny mpahandro sakafo ato Tsy hoe mpahandro ny sakafon'ireo voafonja rehetra kory izy fa izay voafonja nyray ina amin'ray fatany eo ihany dia izy mandro ny kasikoroto maraina toy ny paty, vary sosoa, mangazo hafanaina. Fa izy tsy mandray vola eo zany raha tsy indraindray ihany Eny ny teneniny teo hoe mba mahafinaritra azy fotsiny le mikopa-kafo fanalana ny agadrany. Asa zao izay andimby ny toerana eo rehefa mivoaka amin'ny fonja izy. 5 taona mantsy sisa dia tapitra le 20 taona saziny atao ponja. Dia sakafo fotsiny zany ny karamana eo amin'ny ankapobeny. Mazava ho azy satria ireo voafonjy ireo dia tsy misy mivelona mba hitahirina mitady vola mba hananganan-javatra fa mitady vola mba hinanana daholo ireo. Dreraka mihitsy zany raha zaza. Zany ireo ny afa-baraka tany misy le député sy ny zanany. Raha tsy zanako vavy tokana iny aloha efa asy izay nanaovako azy angamba. Fa mba nakaiza tokoa ary izy iny toa efa 3 andro azy tsy nahita azy ngelingelina no sady tsy nisokatra tsony ny hevitra ambany tao. Sao mba nanao toa foana tany ary kariny za kosa ny lavika any amin'ny fianakaviana any. Zany misy tsy hamenatr'olona. Aleo mihitsy aloha atsoko fa dia tsy fantatra izay mahazo azy ihany ka. Zay kosa fa nandeha izy zany. Allo? Fa toa tsy raisiny. Tena mamperitreritra izy zany ahoana reny hanaovany Alfred vady koa raha fantany hoe nono natoky ihany no nampitsoakany ny jato izao aloha averina tsona ihany ka. Tsy moa zany dia mandeha foana fa tsy raisiny. Sa maninona ary izy izay ihany. Allo? Ndrekako fa mamomby tena ao anifotrany io. Aleo hitana dia jerena aingana ka. Ionja! Tena misokatra ho azy ty varavaran'ity zany fa tsy mety. Inona reny ny trangato Amin'ny anaran'ny lehibe ny fonja eto tamin'ny mora sy ny mpiandro fonja rehetra no isoraka anao ry fetra.
raha tsy nisy anao angamba dia sahirana ihany izay mpiamina rehetra tamin'iny tranganisy ireny a. Tsy misy isaorana akory izany sefa. Ay ve tena gidragidra be toy ireny rehefa miady ry zalareo e. Ny tena marina dia tsy tokony ho toy ireny izy fa noho ireo voafonja samy manana ny namany dia lasa miditra amin'ilay ady tsy tokony hidirany sasany satria miaro ny namany, dia ny hafarany moa dia tamba be toy ireny. Nefa nge dia resaka tsy misy dikany na tonga ny korontany e. Sy halatra akanjo ve? Ka zahay foana mitarika ady eto ry Fetra. Raha tsy resaka sakafo dia halatra akanjo, dia ala-bola, dia ady loka reo ihany. Dia nalefa nakaiza tokoa ry zalahy reny izao e. Sy voaporofo fa na tonga ny ady na nandray anjara tamin'ny ady dia mahavesatra ny sazy. Mihidy ao anaty trano efajoro vita amin'ny simenitra sy voahodidina vy any amin'ny cellule d'isolement. Zany ve? Dia mihidy firy andro any izy zany sifa? Ny SGI ihany no manao ny sazy ijanonany ao. 70 andro na mihoatra an'izay. Ray volana ve? 10 andro ny voaka any an-drindra. Tena mavesatra tokoa izany sazy zany ka. Amin'izay fa hitsara e. Tsy misy mitsitsitsy izay mpanan-kirotana aty a. Dia misakafo very zareo amin'izany sa tsirasefo? Misakafo izy ka. Anaterana mangazo maina indray mandeha isan'andro mitovy amin'ny sakafo ny voafonja rehetra ihany izy. Dia izay ihany ve? Zay ka. Izay namany malahelo azo no manatitra vary na sakafo hafa hohaniny ao mandritra ny fotoana mampidy azy eo. Dia tsy mahazo mivoaka mihitsy ve na dia misy mamangy aza rehefa voahidy ihany? Misy mamangy rery ihany izy no mahazo mivoaka kely eo amin'ny grillage. Fa tsy mahazo mihoana amin'ny mpamangy. Avy eo miverina midy ao ihany. Ao izy matory, ao izy misakafo, dia ao anatiny ao ihany izy manao amin'ny malotony. Inona re zany ny azoko atao hoe herinandro izay a tsy hita popoka ihany izay misy amin'inja hoe aiza na aiza. Le telefona nandeha efa tsy nandeha intsony nanomboka afaka omaly. Tsy hitako ihany izany izay atao. I Alfred anefa ity tsy mitsahatra manontany azy ato. Inona re zany ny ataoko hoe? Ary maninona mora tanterahako le afatra navelany teo ambony farafara iny e? Aiza moa le taratasy? Ty eto. Karakara ho Fetra ny amponja raha malahelo ahy ianareo. Onja. Le soratra amin'izany mivandravandra amin'ny penina mena. Ny olona tsy tiako maizina mihitsy ny asiana karakaraiko. Inona moa fa dia lefitry indrizany rasendra. Zao ve voatongona ry Fetra? Ka zay angely ity nipetahana senina dia tsy maintsy nandeha tongotra e. Ohatra fa naninona le ty? Ka simba hono le tsy le fiara fitondrana voafonja hiatrika fitsarana. Efa mambolana maromaro ane le ty ny fiara iny ny simba e. Dia tsy mbola vita foana kosa ve? Ka mbola tsy vita le tsy matoa izay nandeha tongotra. Fa no andry zareo mpiasa ny voafonja ireo no manofa taxi be nefa sa tsy nanofa ry zareo? Nanofa anankiray mihitsy ry zareo fa tsy atonina tao daholo izay rehetra e. Dia sy azo antoka rehetra fa tsy mahery fihetsika nandeha tongotra niaraka tamin'ny mpiambina 5 lahy. Ay. Angaly tsy tara vao tonga tany Anosy a. Tranga efa mpiseho le tsy izany fa tsy maintsy miaina amin'ny zava-misy a. Nanahoana nefa ny tany? Manefa sazy 20 taona le tsy miampy. Mahereza le tsy ry Fetra fa aza dia mivalaketraka toy io a. Ny anay azy tia mandra-pahafatiko. Tsy dia izany saziko izany loatra le tsy no masendana toy io a. Fa misy inona le ty a?
Marary anga lasa ahoana? Mbola vao miatomboka letsy ny sazoko dia efa nahavita nanadino any olo tiako tsy nisy nisako sainy izay fitsarana tany fa folo ny masoko mitsopalotra etseroa mijery azy. Manantena nahita azy teny amin'ny fitsarana ka nefa indrisy letsy. Ny farana ihany ny fitsarana fa tsy nahita an'izay salovatavany ahy letsy. Eny tsy izy ihany moa izany no tsy tany fa tsy nisy mihitsy tany na dia tamingakavako azy. Teny an-dalana ody tena andrambaramba no masoko ary izay tovovavy jereko dia toa ionja avokoa. Na ny raisy reny niteraka ny laza vely ity dia tsy nisy tao, tsy nisy nanatrika mihitsy? Ny fianakaviako ve? Tsy letsy tsy misy mahafantatra ninninona ary zareo any ambanivohitra angamba izao. Indrisy mantsy ry vitan-dratsika. Mitraka letsy hatreo ny sazy dia mahaiza mamindra amin'izay rehefa tavavoaka ato tsy manana heritsaina hoentina miatrika an'izany aloha hatreto mety amiko dia ny aza miteniteny foana ry fetra. Efa ezaka nampiala mba avitany lan'izany sazy zany. Misaotra letsy ry naina. No ialahy dia hitraka ihanana dia trotraky ny adi-tsaina lalina azy. Ary andao hisakafo amin'izay fa ialahy ve tsy noany? Miaraba tompoko. Amangy anga ianao izay madama? Tsy amangy aka. Saika mba hiresaka kely aminao fotsiny. Hoe ahoana izay? Le izy izany hoe tonga dia vatany ny resaka ao madama. So tsy tokony izany andray ianao. Samy manana ny andraiky mantsy izay rehetra ato tonga dia ho vataniko tokoa ange izany. Tonga dia alefaso zara teo maika hamonjy ny asako Zao ary ho avoaka le vinantoko voafonja ao. Ho avoaka? Ie. Ho avoaka ahoana moa fa tsy azoko tsara ny tianao lazaina. Ho avoaka izany koa ve dia tsoaraka ao raha sefo Tena tsy mazava amiko ka. Ohatrina raha nomeko anao Zay vao mazava amiko. Tsy manao tsolotra ny aty madama. Mahavaly anao angamba izay mosy sefo mba manona kely ianao dia ezahako tratrarina raha mbola tsy ampin'izay mivolana etiko aty. Tsy mivazivazy aminao madama. Mitenena ihany ianao farany eo fa tonga dia ampidiriko atsy amin'ny toerana misy ny vehivavy voafonjatsy. Tsy lavitra eto amintsika nge misy an'ireo oka rera sefo vazivazy mantsy izany fa anatitra an'reto entany reto ho amin'ny fety tsy izany no lazaina fa eo ny miodikodina manita-kevitra eo. Aiza ny karne? Ty tompoko. Efa voasoratra ato daholo reo? Ie ny tompoko. Ary miandrasa eo fa saiko sy niaviny kely vetivety. Madama ohatry ny ahoana le izy eo sefo Le raha matova vetivety somary ranjanana iny le nitsidika taty ndray mandeha riva to rafozanao le izy raha mifahazoko azy. Oko zao raha sefo za tsy mila fanomezana vokatry ny fiatsaram-bela tsy avy any amin'iny. Aleoko tsy misy. Aza manao toy izany rifetra. Tsy zaranao aza ve mbola misy fianakaviana mahatsiaro ny hafa tsy misy mahatsia azy maniry mafy mba isy amangy sy anaterana zavatra toy izao. Tsy za zany raha sefo raha tena mifofeno fitiavana tsy misy fiatsaram-bela tsy dia manaika. Mbola resaka lava zany rifetra. Sy ny avoangany ity fa maiky le rafozanao ao avereno any iny raha sefo tsy anisy sonian'io zany fa avereno ireo entana noentin'ireo. Aza manao an'izany kosa letsy rifetra. Raisy fa aza miavinavina oatra an'izany Ohatry ay ve lahy ao aoriana koa ry naina ka so le tsy misaviny amin'izay zavatra omeny ao zany raha matoa izany ange letsy ka tsy hanaika ho vinantony izany mihitsy na hivadika tany aza ny lanitra aza mieritreritra oatra an'izany letsy mety efa niova izy izay matoa mahatsiaro any lahy ty dia
ahoana natao zany fa maikamonjy ny asako e. Tsy ho raisinao zany reto entany reto a. Avereno any se fa tsy ilaiko tsy anisy soniany inkarne iny zany mihitsy aho ah. Ay, izay zany fa averiko any aminy reto. Ay tonga ianao Fetra. Eo, mahazo toerana ary. Misaotra indrindra se fa misy inona tompoko? Zao ry Fetra, rehefa natao ny fandinihana manokana ny fomba pihetsika ao taty amin'ny fonja, tafiditra ao anatin'izany ny fanadiovana ny fonja sy ny mandridina rehetra dia hita fa mendrika ianao. Mankasitraka indrindra se Noho izany dia voasafidy manokana tamin'ny alalan'ny commission de triage des personnes détenues corvéables enao ry Rakoto ary Fetra Max ka voaray anaramaso ireo namanao voafonja mahery fihetsika, indrindra fa ireo voaheloka ao namon'olona sy ireo mpanao aferan-drongony ary ireo voafonja izay mikasa nananandrana itsoka ny tena mila raha maso akaiky. Voaraiko daholo zay se dia anisan'ireo voatokana anao ny asa madinika ihany koa ianao, toy ny fividianana ny entana izay ilain'ny voafonja atao anatiny. Anisan'ireo itokisan'ny lehibe ny fonja ho afaka mivoaka miantsena ny an'ireny vohatra ihany koa ianao. Matokisa ianao fa tsy ataoko raraka tany ny fitokisanareo asy ho marika manokana amantarana anao dia ity misy bracelet atao amin'ny tanana. Tsy vidiana ve ty? Tsy vidiana fa omena apetaka amin'ny tananao e. Dia apetaka amin'ny tanana ankavia sa ankavanana samy mety daholo? Atao amin'ny tanana ankavia ka. Dia misaotra indrindra se Tsy misy isaorana akory fa tohiziny fahendrena ry. Fa inona hono izany soratra amin'ity bracelet ty izany? Andromaso. Andeha amin'izay asefo raha tsy misy ilana ho atsony Tsy misy tsony fa mahazo mandeha se. Dia arabaina fa nahazo grady nareo zany ko. Nga hity ze grady fa dia raisina mpanetreteny izy ty Dia miomana fa hitombo isa ny voafonja akahalany lahatam-ponja ato. Fa ahoana ly ty? Mahazo anara-petaka hoe sonegalina azo baiko ela raha vao be taty-bolana loatra ko. Ka ngaha kosa moa raha misy an'ity bracelet ty dia hiavina amin'ny zalahy. Vao maika azy ireo alaiko namana daholo. Zay tokoa anga hoe ka tsy faka ry zalahy sasa misy an'ireny mantsy matetika lasa miavinavina mihitsy. Tsisy mihitsy le tsy miavinavina izany ry naina. Namako foana ary ny tsy namako mbola tsy maintsy ho alaiko namana. Tiako leto izany fomba fisaina ny lazany ry Fetra. Toy izy foana trany Ohatry ary izy ity izany miogaoga sy mitabataba izany ry zalandray angam'izany ry zalam-panakorotany tonga dia raisina ndraikitra alaminy. Inona hono izany lazainy? Miakatra hono ny figadrany miakatra hono ny gadrany. Tsy mio toa tsy manakorotana izy fa mitabataba fotsiny ka. Valaka sy reratsaina noho ny faharetan'ny sazany no mahatonga azy miteny an'izany. Misy maro ny toa azy, ao ireo manao fihetsika mahery, mitabataba, mitomany, ao ihany koa ireo miteny rery. Mba tsy misy lasa-dala azy. Ay, efa nisy maro be ny lasa-dala teto ry Fetra. Tsy mazaka amin'ny faharetan'ny fihazonana azy amponja, zay ny antony. Fa inona ny nampiantsoana ny lateo ry naina? Jereo ty Hoay, bracelet Andromaso. Nahazo grady ihany koa ny akamako kay dia arabaina lety izany misaotra ry Fetra. Saingy tsy dia hoe grady loatra ny andraisako azy ty fa marika fisalorana ndraikitra. Orinaina ohatrany tsy dia ao tsara angenareo zany sao dia tokony ho any amin'ny infirmerie tsika zao fa okizao ry Fetra,
oko zao fa tsy maninona zany ialary ty to sepotra beako tsy maninona hoana koa oka amin'izao ry fetra fa aza misahirana efa elany natsapany tenako hafahafa fa tsy maninona ihany avy eo afaka ho azy eo foana zany aretina zany tena tsy tokony hanao an'izany raha nainana izany aza ka lasa miotrika eo le aretina raha toa ka avela amin'izao fotsiny fa tsy tsaboana eny marina zany lazainy lazany saingy oko zao tsapako fa mekely andro manalina ny heriko zany velodirinaina ka tsy tokony hiandro tsony ange zany fa tena sepotra letra fetra andao le tsy mitehena amiko dia hijery ny vomberany fahasalamana tsika tsy afaka ela letra naina olidiri naina tena nytambotsitry naina dia torana naina avio aloha ampioro zalahy aoro zalahy akoseo ny tonga fa aza dia mijerijery fotsiny ohatro zao nareo akoseo tena tsy mbola miverina ny ainga andao tonga dia bataina any amin'ny infirmerie izy andao ao batao ry zalahy aleo avy any amin'ny tongo ny sasany za avy eto ambony andao nanomboka tamin'ny fotoana nanomeza mpiasa ny fonja fitokisana iny dia tony tsy migadra aty mba nahazo fahalalahana kely ana dia tsy manontolo azy zany fa ampahany ihany eo ny hoe afaka metsena mivezivezy toy ny olon rehetra izay voasafidy manokana tonga ny analakely andravoangy mandro seza akadin-dratombo niraisiko ampitiavana ny fanefanany saziko ary lasa vetivety tamiko dia to 5 taona sisa ny sazy efaiko ho afaka mahadidy io amin'izay to manomboka maniry tsikelikely ato amiko koa ny alahelo an'ireo namako izay olaozako afaka 5 taona namana taty aponja fa mifandray ambo mifanampy manjaka ty nyfalitanana eo amin'ny samy fofonja maro mifampiankina mandritry ny tontolo andro to lasa fiarahamonina kely mihitsy mifandray tony mpirahalahy raha vao miresaka hoe namana dia inaina ny tonga ao an-tsaiko voalohan'io ora mangidy tamiko ny sarahanay maty izy narary vokatro ny loto ny mpitsabo efa niezaka namonjy azy ihany ny infirmerie teto ny soko ny adana tato amponja ny aretin'ny naina ka vao nandamaka izy dia tapotra ny ainy efa noentina ny tsaboana tany ivelan'ny fonja izy saingy mipetra alosy eto ry fetra mandro soa amin'izay nareo tompo ionjy ianao za tsy handray andreo mpamango ireo raha sy voa mipetra alosy mazo toerana nareo madama dia zatovolahy toy io ve ny nanadinonao ary ionjy mariny io tsy zandrinao ampolo taona mba enoy aloha ry fetra sy misokatra kory ny vavako dia efa zany sahady ny lazainao fantatro fa telatsiny dia fifonana ny lazainao zao ka raha mbola mijoro eo bandy kely io dia tsy resaka aminao mihitsy fanantenana mandany anao voaka vetivety vetivety fotsiny afa tsy ela jere moa zany tambotambonao any toy ireny tsy ho faty reny ianareo roa
eno amin'izay ary aloha fa efa lasa izy dia alefaso koa ny resaka ao fa na izaza kamo hijanona eto e. Aleo mihidy 30 taona tramomaizina toy izay hiandry anao ela eto. ary mba mitotimo aty e, miresaka aminao ane e. Ary aza mila vanina nga fa rehefa tsy resaka dia velao any dia. Fetra fetra tsy olo tiako izany fanantenana. Zanakao izy 10 taona izy izao. Inona tsara hoe rionja fa nga ianao Eno ry fetra, bevoka tokoa tamin'ireny fa niniko ny afenina taminao izany, ary nahira sendra reny koa za tsy mahalala izany. dia taiza ianao nandritra an'izay fotoana ela be izay. Tany aminareo tany ary fetra, tany ambanivohitra, tany Akazongoaika e. Dia androany mihitsy avy niakatra aty arivo, dia izao mivatana aty Antamoro izao. Ry rionja Tioro ny sainao, tsy mbola nampirafy anao izany a, na dia maro aza amin'ny fakapanahy teo anoloko. misotra kely rionja malala koa. 5 taona sisany sazoko ato. Fa aiza aloha le zanako teo e. Fanantenana aiza laha teo ry fanantenana. Izy izy teo mety tsara ve? Monsieur le député, monsieur le député. Zanako ve? Mihoatra fitaratra monsieur le député a. Vola sy fiara mantsy fa iza koa reto tsy nivarotra zanako izany aho a. Ireo vola dia mividana zanaka aminanary aho e. Sa manamboatra ny tianao? Maman 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 Ndry tsy fantany akory hoe izany e. Tsy naposiko toy izao fiatraika ny fialako teto aminao ry maman. Ny atonga sainanao mitanjoko. Ankehitriny maninona tamina ataoko a. Fona ry maman, tsy tiako terenao anambady izay olona tsy tiako a. Tiako aleo tena fitiavako fa tsy hokiazonao amin'ny fitiavam-bola sy ny harena. Eny e, tsako ankehitriny fa noho ny fitiavanao ahy nahatonga anao toy ireny. Mikasaka fiatananao ahy ianao kanefa diso ianao ry maman. Tsy milomareo ambony vola sy harena velively no mpisahy fanantena fa ny ao anila tiako sady tia mandrakizay. SF Radio. Fanantenana